tetendry mpifidianana navoakany seni nankatoavin'ny HCC. Zay ampiarina lavanilina adosoana goavana no ataon'ny ministry ny varotra sy ny fanjifany. Arety ny raritsaina efa betsaka amin'ny mpiasa malagasy no dratra izay mety afara amin'ny areti-tsaina. Alarobia 5 ny volana febroary ny taona 2024 manolotra ny arabo indray ny tomboky lasy tomboky vavy tonga soa atao anatin'ny pejiny fampahalalam-bavao ny MJS manasana ampitiavana sy ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny efa natsidiko tao anatin'ny lohatenim-baovao teo azy dia makasika indrindra ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanteraina ny alakamisy 7 novambra 2024 ny fiodinana voalohany ary ny alarobia 20 desambra 2024 kosa ny fiodinana faharoa. Nankatoaviny teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC ny daty no volavolain'ny CNI natanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Izany hoe ny HCC no efa nanaiky miandro kosa ny fankatoavan'ny filoham-pirenena sy ny praiministra ny lehibe ny androm-panjakana roa ny filohan'ny CNI ary ny fivoahana izany anaty gazety mpanjakana Repoblika. Raha ekeny rehetra io daty io miaina 10 andro ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena ankehitriny. Nanamafy raha teo ny HCC fa tsy mifanohitra velively amin'ny lalam-panorenana ny daty natolotry ny CNI. Na izany azy mbola azo ny olom-pirenena taony manantona ny fokontany ahafahany misoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy hatramin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana May ho avy izao. Tsy ahivina farany antontanisa ofisialy manodidina ny 9 hetsy sy 7 tapitrisa mahery kely hatreto ny olom-pirenena ny soratra anarana tao anatin'ny listim-pifidianana. Eo amin'izay vaovao ny listim-pifidianana izay hatrany dia mbola ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny listim-pifidianana isika amin'izao fotoana izao. Ny fitetezana tokantrano no ny farana hatreo fa ny olom-pirenena izay mahatsiaro fa manana adidy eto amin'ny firenena kosa dia mbola afaka manatona fokontany misoratra anarana anatin'izay listim-pifidianana izay. Inona avy ny tombotsoa azo avy amin'ny fisoratana anarana anaty listim-pifidianana ary. Mamaly izay fantaniny izay ity fanadiadiny Asinandriamalala sy Mathieu Prince ity. Raha tsy voasoratra anarana ao anatin'ny listim-pifidianana isika dia voalohany tsy afaka andaja-bato hifidy amin'ny fifidianana rehetra atao eto Madagasikara. Faharoa tsy afaka ilatsaka hofidiana. Fahatelo tsy afaka hotendrena mpikambana ao anatin'ny birao fantajam-bato. Fahaefatra tsy afaka anara-maso ny fifidianana. Fahadimy tsy afaka ny anao fitarainana sy ametraka fitoriana mikasika ny fifidianana. Noho izany, voalohany, zava-dehibe ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry mifidy mba ahafahana mandaja-bato amaranana izao fitondrana tsy mahomby mampijaly vahoaka sy mampahantra ny firenena izao ka ametrahana miaraka fitondrana tsara tantana hitondrana fampandrosoana azo tsapahitanana. Faharoa, zava-dehibe ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry mifidy mba ahafahana manara-maso ny fifidianana isorohana ireo fandikan-dalàna sy alabato mety ataon'ny sasany amadihana ny safidim-bahoaka. Araka ny farambarana nataon'ny CNI dia mbola azo atao ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry mifidy eny anivon'ny fokontany hatramin'ny volana May 2024. Noho izany dia mananga antsika rehetra mba anentana sy hitaona namana avana sy mpiaramonina rehetra feno 12 taona mba anatona eny anivon'ny fokontany misy atsika tsirairay avy mitondra karapanondrom-pirenena isoratana anarana ao anatin'ny lisitry mifidy. Tsy vitany tendromolotra fotsiny fa mila misoratra anarana ao anatin'ny lisitry mifidy ahafahana mandaja-bato araka izany ny asa miandry ahafahana miala amin'izao fantrana lalina vokatry ny tsy fahaizany mpitondra izao. Ny ompana betsaka mikasika izay fanomanana fifidianana ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity samy tompona andraikitra amin'ny hoavy ny firenena makasika izay fifidianana izay miantso ny miara-manonja araka izany isoratra anarana eny anivon'ny fokontany. Mamintana amintsika ny fandaharana androany amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Ny 7 novambra izao no tokony ho tanteraina ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany raha araka ny tetendro navoaka ny CNI. Samy tompona andraikitra amin'ny hoavy ny firenena mandritra ny 5 taona araka izany ny olom-pirenena feno taona rehetra. Ametraka ny hoavy ho ampelatanana izay hitondra ny Madagasikara indray mandritra ny 5 taona. Hotohizana avy ny firenena anaty fampanantenana toy izao
ny amin'ny olona manahoana ny tokony hofidiana filoam-pirenena olona manahoana ny tokony hofidiana solomavambahoaka na be ny tanàna koa na mpanolotsaina ny tanàna ho avy koa mihina fa ho atanterahany zany rehefa tonga amin'ny fitondrana ny avy aty anivon'ny fanoerana ny resaka fifidianana mpanolotsaina paritra sy reo voafaritra ny lalàna rehetra fa jereny zavatra mitrangana andritra nyity fitondrana ndre matoandro rajoelina ity ianareo no mamaly a ny olona miteny ve hoe 3 ampina enina ve manome 7 ny olona miteny fa misitraka ny herinaratra ny malagasy dia 5 isanjato ihany de manahoana zany reo 7 isanjato ambiny iny raha ampifanampianao ny tsy indray mandeha zany zavadrana manafamiry a ny 5 ampina 7 aloha tsy manome zato mihitsy de mandeha ihany koa le fandrendrena saim-bahoaka am'ilay hoe fampiasana n'lay chiffre 13 teo amin'ny mitra fa 3 no nafaty-baolina le raha na fa 3 tambarea io a any ve le adevitra raha imandreny voalohany eto amin'ny firenena no nyteny an'izany a zay ny teneninay naovana iantso ny am'izay hoe fahatongava-tsaina ho atsika vahoaka malagasy betsaka izay nampanantena in'izay maro zay zavatra rehtsika na lazaina fa hovany eto amin'ity firenena ity marina nino nanantena le vahoaka fa ampafiriny ara zay tsy nilazako hoe tsy misy ninina natao a fa izao kosa ny teninay tsy mihoatry ny 10 isanjato e adidy voalohany sy ho an'ny olo-pirenena ny fisoratana anarana ao anaty lesy-pifidianana mbola mitoy ny fisoratana anarana isaky ny fokotany tsirairay avy manana anjara lehibe ny olona mifidy satria dia sady mahavita ny adidy no mametraka tantara tompona ndraikitra isika malagasy ray manontolo ny amin'ny hoavin'ny ty firenena ity araka toe-karena araty sosialy amin'ny lafiny rehetra ny hoavin'ny taranaka inona ary ny andraikitra tokony ho raisitsika manana zosy adiditsika dia voalohandrina misorata anarana aloha na ho an'ny mpanohana ny fitondrany io indrindrandrindra ho an'ny mpanaradia ny filora valomanana tsy nitiako madagasikara ihany no resahako eny fa nanao vahoaka tsy mandadiarina tsy manao politika ary mbola tsy niditra anatina toko politika manetana rea manetana tsika mihitsy manainga mavesatra manainga mpamajana ampanajana raha misy matsy sady mavesabesatra ony matsy de misatra kely de manainga ampanajana ary araky ny tenin'ny faniry zay a ny amin'ny hoe manatona satria mbola mitatra zany a ny fahafahana misoratra marana ka ampidina ny anaratsika any amin'ny lisitry ny mpifidy ao anatin'izao reo fontsoka dia zay manainga ampanajana manetana atsika tongava re na iza fa rehefa mahatsiary teny malagasy tia tanindrazana manana didy amin'ny firenena tongava akoatra ny fifidianana ny resaka mikasika ny vidim-piainana izay tsy mitsaha miakatra isan'andro ihany koa ny fandaharana miara-manonja androany eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany ary miariary hatrany ny tsy fahazakany mpitondra demokrasia sy ny fanajana ny tanotan-dalàna eto Madagasikara mitoy ny fanenjehana sy ny fanagadrana ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra tsy tondra soa ny firenena velively izany ary vao maika anaratsy endrika izao fitondrana izao hoy nambarany mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rary ny Rinandroany Nzavandre Mahefa sy Andra Kotomalala no mitatitra amintsika ny andindiny izay milokaloka mafy izao fitondrana izao fa tany-tandalàna ary mandala ny demokrasia mifanipaka tanteraka amin'izay nefa ny zava-misy ankehitriny ho ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rary ny Rina porofon'izany ireny fanenjehana sy fanagadrana ny Rolimersia sy Mahelanto manandafy ireny ho ny nambarany tsy mahaleo tena ny fitsarana ary tantaratra eny foana ny fisian'ny tsindriambadika ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny tehana tanteraka ireo tsy mitovy hevitra aminy ambara ao anatin'ilay izy dia hoe ny fitondrana zany dia tena manao ny fomba rehetra mihitsy anenjehana ireo izay maneho hevitra tsy voatery hoe tsy mitovy hevitra fa ireo rehetra maneho hevitra ka mety heveriny fa manohitohana azy na manohitohana ny olona akaiky azy dia avy hatrany zany dia mahazo sazy avokoa any amin'ny fitsarana zany reny olona rehetrarehetra reny mampalahelo ny zava-misy satria raha miresaka Rolimersia manokana isika jerena fotsiny ny volo fotsiny iny efa ataontsika hoe fa lehibe izy efa nahazo taona enitsika ihany koa ny vaovaony amin'ny hoe efa tojo olana ra-pahasalamana izy fa le fitondram-panjakana zany tena tsy manana indra fo mialatsiny fa ohatrany hoe manonona ny anaraka hoe tena tsy manana n'ilay hoe Clémence
zany ny fitondram-panjakana mba hoe ty olona ty kosa efa mba mampalahelo a efa mba nahazo taona ary efa mba nisazy ihany izy fa tsy hoe akory nitsoaka fitsarana inona n dia antony hitambiasarana sazy foana nyny olo iny a isaky ny mihetsika izao dia mbola tsy fantatra ihany koa na hitsahatra treo na mbola anao ohatra ny tenana ihany koa ka hoe mbola ho avy indray manaraka mbola tsy fantatra izany zavatra izany fa dia tena tsy hamelany ny fitondram-panjakana reny anie zao dia tena hita hoe foroporonina le fanenjehany reny resaka hoe lazaina fa fanakorontanana efa nisy nijoro tany amin'ny fitsarana momba andreo le merciany teny hoe tereny zay nanao an'iny taratasy iny fa tsy dia hoe tena marina le zavatra nisy fa dia aletika fotsiny zao le olona fa ny zava-misy kosa ho an'reto mpitondra fanjakana ireo dia raha malala ary fatapoko fitapirenena zany fa zavatra tena nisy ary misy profo mivaingana ary tena nanao reo olona reo ka sao dia rapitsy kosa hiteny hoe aza asiana valifaty fa io kosa samy mijinjany fafy ny tsirairay a dia ny tantara no oaka hitsara ny rapitso tsy tonda soa hoan'ny firenena velively ary vao mainka anara-tsiendrika izao fitondrana izao ny fanenjehana sy ny fanagadrano ireo olona tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana ho ihany Clémence Rarnirina mitondra inona ho an'ny fitondram-panjakana zao nanasasianandreo limercia mety nitondra zavatsoa ny olona manodidina ny filoha izay matahotra mafy ny amin'ny voan'ny olona io fontsy fa raha ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny firenena ho an'ny toe-karena sy ny lafiny ara-tsosialy tsy mitondra ny aninona mihitsy ho an'ny vahoaka ary ny fitondram-panjakana ary vao mainka mitondra ny alahelom-bahoaka ao anatin'izany satria manome tsiny ny fitondram-panjakana daholo ny olona hoe mba olona manana fo ve ireo olona ho fitondran'ireo a sady olona tsy manana fa tsy valifaty sy antso-jay any anatin'ny fomba fisainany samy hafany fa dia nhita aloha zany a dia tsy mitondra ny aninona mihitsy zany ary tsy mitondra fitonitsaina fiadana-tsaina ihany koa fiadana-po ny fanenjehan'olona lavo zao raha maka ohatra ny tena koa zao hoe nanenjika any olona mpanenjika any be ny tanàna ny erika nanenjika tety sy teroa miaraka amin'ireo mpanolo-tsaina mitondra fiadanana ho azy hoe zany a tsy mino an'izany a tsy mbola andravina ny fifandirana eo amin'ny mponina sy ny sefokotany no tendrena etsy amin'ny fokotany ilan'ny vato boriboritany fahaefatra tsy manaiky ny fanendrena io sefokotany io ny mponina satria dia raha ny fanambarana sy ny fiantatra ihany dia notendrena isy olom-bavambahoaka mpanoana ny fitondrana ity sefokotany ity Asinandria Malala sy Mathieu Prince tsy eken'ny fokon'olona ao ilan'ny vato boriboritany fahaefatra ny fanendrena sefokotany nataona député mpanoana fanjakana ao anatin'ity boriboritany ity alako bika tsiko tare président tsy maninona io fa tsy fitiavan'olona fa hoe roso no mampiditra anazy eto fa ngazy tian-drosy atao no atao amin'ny fokotaninay dia mpanakorota-pirenena mpanakorotana fokotany matoa président io miala mifidy fokotany eto Lanvato zay fa tsy lan'olo mangy eto fa be nianatra olona any Andavamamba efa nihinana volana RFD raha mamy a dia mifindra any Andavamamba dia ny Andavamamba izy manao adidy ahoana moa aiza misy didy hoe avany izy dia hitondra fokotany ato fa tsy re akaiky ny fividanana tonga dia manakorota-pokotany dia hiditra fotsiny tsy lereo dia aiza misy didy sy lalàna amin'izany zany anga manimba firenena sy manimba fiainan'ny fokotany alao izy rehefa tonga ny elany eo miala ho azy eo izy io toerana ifandimbiasany io tompoko a dia mifidy ny vahoaka zay vao misolo fokotany fa hitorana fandimbiasany io zay malala ny olona hitondranay dia zay vao mifidy fokotany zay vao miala io ataoko angamba fanare tokony afantatra tsara zany hoe olona fokotany any Andavamamba ve izy dia andeha hitondra fokotany Lanvato efa nanana problème izy teny Andavamamba dia rehefa voailika teny izy dia tonga dia mibody toerana aty fotsiny ny fanarahanay kosa ny hoe rehefa lamy président dia olona eto Lanvato mitondra ao fa tsy olona any amin'ny Andavamamba natao hitondra eto zay tompoko ny angatanay voalazandreo manohana izao fanesorana sefokotany teo aloha izao kosa fa nanodikotom-bola io sefokotany nesorana tamin'ny toeran'io tsy mazava ihany koa izy ireo fa nanaiky ny anao fifamindram-pahefana ity sefokotany teo aloha ity teo daholo ny fokon'olona rehetrarehetra be dia be ny olona nanatrika teo na fantatra ny passation dia nefa matoa ianao nanao signature ny passation dia manaiky zany ianao ary rehefa nahazo taratasy fanalana ianao dia tsy azonao atao mandalalana didy ene zany ka inona zany no mbola andavanao ny birao-pokotany dia natao hifandimbiasana nandiso ifilazana fa nanao sony fifandimbiasam-pahefana io ilay sefokotany teo aloha izay voatonontonona ka ny passation nataonay dia ny fanaraka zany araka mitenin'ny fokon'olona teto satria le fokon'olona ny barenty dia tsy maintsy nampiasaina zany le anina hoe mangataka zay raha ianao
dia manaiky zay dia zay no nataonay taratasy ta hoe hoentina ny ambony hoe hosoloana zany le olona fa anao zany mipetraka dia président mipetraka fotsiny zay le taratasy. Naka ny hevitra ilay Sefokotany voalaza fa notondren'ny député Rosio izahay asaingy ny safidy ny tsy hanao hevitra ny tenany. Tsara mampatsiahy fa savorivory mpiarahamonina maro no nitranga vokatra izao fanendrena Sefokotany izao tamina tanàna maro ary mazana dia ireo solombavambahoaka mpanohana fanjakana no tena mpanao azy io. Azantsika hatreo ny pezin'ny politika fa mbola mitohatra amin'izao ny tsawahely mikasika ny Covid-19 eto Madagasikara. Manodidina ny 80 eo ny tsao voahango ny fikambanana Ilotsery. Efa misy kosa ny paikadina rosi n'ity fikambanana ity iadina amin'izay tsawahely ny fiarahamonina izay. Sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Nandritra ny roa taona nanaovan'ny Ilotsery fanadihadiana ny tsawahely mikasika ny Covid-19 eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Manodidina ny 80 eo ny voahisan'izy ireo tao anatin'izay roa taona izay. Anisan'ny nahinona tsao betsaka indrindra izao ny mikasika ny vaksiny toy ny hoe misy plus 5G ao anatiny. Antony iray voalohany mahambany ny tahan'ny olona manao vaksiny eto amintsika izany. Ankoatr'izay, nisy tamin'ireo toerana nanaovana fanadihadiana ihany koa no tsy nivoaka ny trano mihitsy nandritra ny Covid-19 no nitahotra diso tafahoatra ary nampiasa fanafody hafa mihitsy. Alohan'ny olona indray matoky an'le ononono sy ny fampiresahana eo amin'ny sampinakavina eo amin'ny sampinamana na hoe fitaterana amin'ny zavatra hita teny amin'ny tambazotra serasera sy sosialy ohatrany hoe Facebook sy ny sisa ireny fa ny zavatra nampalahelo dia ny ankamaroan'izy ireo tsy matoky loatra ntsony ny filazam-baovao zany io tsy nisy fanavahana hoe mety hoe mirona amin'ny fironanatsina sy aria fa hoe le vaovao avoaka ampireo gazety mihitsy no tsy natokizan'ny zareo io mo mety misy antony samihafa tena nanana ny antony samihafa tokoa ny olona no nanontaniana hoe inona mety antony tsy isian'izay fahatokisana ny vaovao mivoaka izay intsony. Nandritra izay roa taona izay nisy nitetika sanapetraka ny fikambanana Ilotsery iadina amin'ny tsao. Efa nisy ny volana novambra lasa teo ohatra ny fampiofanana mpanao gazety tany Antsirabe. Zareo no afaka manome ny vaovao ilain'ny olona sy indrindrindrindra hoe entina hamerenana an'izay fahatokisan'ny olona ny vaovao mivoaka izay fa tsy hoe ionona fotsiny amin'izay hita eny amin'ny tambazotra sosialy. Tsy ady ho an'ny Covid-19 irery ihany na dao fa mikasika ny fahasalamana mihitsy toy ny aretin'ny pesta sy ny aretin'ny mifindra hafa. Niditra tamin'ny andiany faharoa ny fampiofanana mpanao gazety ny fikambanana Ilotsery. Lafy mavava tanteraka dia ny raritsaina no tena mpahazo ny mpiasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Antony maro no mahatonga azy mety hafaratra amin'ny fahaverezan-tsaina mihitsy anefa. Indro no tsara ho fantatra makasika izay aretina izay. Ato anatin'ity fanadihadiana ity no hitondrana amintsika ny valin'ny fanontaniana. Sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala Adrany. Efa voasokajy ho ao anatin'ny antsoina hoe maladie professionnelle ny raritsaina na ny stress. Efa betsaka amin'ny mpiasa malagasy amin'izao no tratra n'ity aretina ity no manantona mpitsabo miany mpiasa. Ankehitriny amin'izao vaninandro zao efa ho tafiditra ao anatin'ny maladie professionnelle ny aretina raritsaina ny lazana azy hoe ny stress sy ny risque psychosociaux ireny zavatra ireny zany maneran-tany zay zavatra zay dia efa hiditra ao anatin'le maladie professionnelle. Ny resaka raritsaina ny tena marina raha ohatra ka fanafody no resana tsy dia tena misy hoe fanafody tena adapté fa ny fomba fiainana le olona amin'ny ankapobeny no izahana amboarina sy ampianarina azy. Antony maro no mety hahatonga ny raritsaina ny anivon'ny toeram-piasana. Rehefa miverina matetika anefa dia mety ho lasa antsoina hoe stress chronique mihitsy ka mety hafara amin'ny areti-tsaina. Raha ohatra zany dia lafotsiny ary ny anankiray ohatra hoe mifanenjehanao amin'ny targetra zany manao asa loatra sursage de travail zay zany ny anankiray. Ny anankiray resaka hoe fifampitondrana mihitsy ny fomba fitenenana eo amin'ny mpiara-miasa zany indrindra le hoe supérieur hiérarchie dia indray eo resaka hoe fotoana isana. Ny fotoana isana rehefa miditra foana alohan'ny anatin'ny ora ara-dalàna ohatra adiny valo zany tokony isana dia rehefa ohatra zany zay ka hitarina foana dia miteraka an'izay zay. Ny anankiray indrindrindrindra dia hoe asa io zany dia tena satria tsika mivadatsika natao atoly amin'ny alina zay zany le izy dia
nefa io zany miasa mianakay koa de le hoe tsy fahafapoan'le mpiasa satria manao asa izy araky ny eritreretina tsy mifanaraka amin'ny vay. Ny anankiray indray a de le hoe io zany le vokatra valin'le asa natao zay tena goavana be mihitsy zay hoe za manao ohatran'izao a de nefany a zay tsy arak'izay le vokatra azoko rehefa aveo. Io matetika zany any amin'ny resaka hoe motivation any amin'ny resaka hoe karama zay zany amin'ny ankapobeny de zay zany nanisany miteraka an'le hoe saina ny anisan'ny toeram-pitsaboana mian'ny mpiasa eto Madagasikara ny amit izay mankalaza ny faha-enimpolo taonany amin'ity taona 2024 ity. Anisan'ny fiovana andrasana amin'izay faha-enimpolo taonany izay ny fidirana ao anatin'ny digitalisation. Manodidina 924 alina izao ny mpikambana ao anatin'ny amit avy amina orinasa 900 eto Analamanga. Ny pejy toe-karena dia mbola sarotra ny fanarenana ny sehatry ny lavanila raha ny fomba fiasan'ny ministry ny varotra sy ny fanjifana no jerena. Nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny seha-piarina lavanila amin'izao ny pahy toe-karena Halson Roger. Ny fanalalahana ity sehatra ity ihany no ahafahana manarina indray ny seha-piarina lavanila. Onja lalaina raha naivomanana Andry Rakotomalala. Adisona goavana no ataon'ny ministra mivarotra sy ny fanjifana amin'ny fanerena ireo mpandra 2020 hividy ireo lavanila milanja 300 kilao hoy pahay toe-karena Halson Roger. Hiteraka voka-dratsy eo amin'ity seha-piarina izay anisany ankinan'ny toe-karena malagasy ity ny fomba fiasan'ny ministra amin'izao. Tsy tokony ho ferana ho $400 intsony ny vidina lavanila ary mila omena vahana ireo mpandra razandriny izay akaiky ny mpamboly. Adisona be vava mihitsy zany hoe fefezinareo amina tokony olona vitsivitsy ny fafahana zany vidy vanisy manondrana vany. Za milaza amin'ireo de mbola fotoana zao aza terenareo le vala am'valopolo satria fitenenanareo an'ireny de milaza fa hoe diso zany safidy nataonareo. Terena le olona hividy an'ireo 300 taonina angamba izay raha sy diso. Fanerena zany tsy mety fa de ampidiry koa meo alalana koa retsy mpandara zandriny reto hivarotra an'ireo ka amiko zany tsy mety io ary za mbola manafa nareo le 20 tao terenao mety hitsaotsoko reo tsy anao reo. Mampanay ho izy ny fiarenan'ny sehatry lavanila raha tsy mbola misy ny fahalalahana ara-barotra ary tsy tokony ho fiarana ihany koa ireo olona omena fahazon-dalana anondrana fa misy fiatraikany betsaka amin'ny vidina lavanila eto amin'ny tsena anatiny izany. Fahalalahana ara-barotra ny tokony isy zao e avereo alalaka le izy de alohan'ny tsena no mampifaninanao andray matofoloha misy neny atao hoe lalana tolotra sy ny tinady arakaraka ny anoranao be dia be no mampisy lanja ny bebe kokoa ny zavatra tolotrao fa raha vitsy ny atolotrao lasa makany amin'ny hafa ny olona ary asa zay nga mampolitika nareo hoe atao vitsy ny atolotra de am'izay mitsiritra le mpividy de am'izay miakatra ny vidiny diso zany fa velao alalaka le tsena velao alalaka tanteraka ny tsena ohatran'ny nampalalaka zay hatramin'izay mpitondra ny sesy teo zay de zay nga mahafanantenana. Hatramin'ny androany marisarisa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fitondrana vahaolana eo amin'ity sehatra ity mizaka ny tserany eny ny tantsato sy anavahana sehatra iray tsy mitsaha mitotongana tato anatin'ny efa taona izay ny seha-piarina lavanila ireo olona akaiky ny mpitondra ihany no hita fa mahazo tombon-dany amin'ny fomba fiasa mpitondra amin'izao. Tsy ekeny mpianatra mivondrona ao anatin'ny faritany Antananarivo miraina ny mafaminy izarana mitovy ny siteny mpianatra vaovao R+1 amin'ny mpianatra avy any amin'ny faritra sasany. Ny zanaka Antananarivo no tena maro anisa mianatra eny amin'ny anjerimanontolo izy ireo ka tokony ho atao mifanaraka amin'izay ny fisitrahana ny tranon'ny mpianatra vaovao io. Zavandrema efa sy Andry Rakotomalala. Notsopahan'ireo mpianatra avy amin'ny faritry Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinankaratra mivondrona ao anatin'ny mahafamy ny fikasan'ny tompony andraikitra sy ny ministeran'ny fampianarana ambony ny zarana mitovy ilay siteny mpianatra vaovao amin'ireo mpianatra avy amin'ny faritra 320. Izahay eto amin'ny faritra Antananarivo izy ireo no maro anisa mandrato fianarana ety amin'ny anjerimanontolo ka tokony atao hamifanaraka amin'izay ny fisitrahana io tranon'ny mpianatra vaovao io. Olana amin'ny siteny mpianatra zany lasa zaraina manta 23 région zany izy.
anefa ny reality ety amin'ny terrain nareo mpanao gazety mety afaka manadiady an'izay eny akatsy fotara ny olona mpandraty fianarana eny amin'ny anjery manontolo dia presque zanaka Antananarivo ny bonglava tasy vakinankaratra ny Nalamanga majoritaire ny tiako tenenina fa tsy hoe ireorery izahay tsy nandà mihitsy hoe tsy amena ny 23 région fa kosa mba en fonction amin'ny demandeur no afahana misitraka an'le trano satria zany ao anatin'izy misy olona ny région telo ny olona mpanao demande efatra misy olona zao tamin'ny fizaran'ny era plus 3 tsy misy olona manao demande misy région ray dia nefa n'le trano nomena fotsiny anazy zany nefa misy olona zany manao demande 2 arivo mbola misy tafiditra ny anatin'ny trano ka io zany le anaovana antsoavo amin'io tokony kosa mba proportionnel amin'ny nombre-na demande no afahana manome an'le trano fa tsy hoe lasa décision politique le izy nanao fanambarana nyraisana araka izany ireto mpianatra mivondrona ao anatin'ny faritany Antananarivo ireto teboka dimy lehibe no nisongadina tao anatin'izany takinay ny fanavoazana ny lisitra ireo mpianatra mangataka ny sitraka ny trano fonenana amin'ny alalan'ny fanokafana indray demande de logement andininy faharoa mangataka izahay ny ampiarana ny lasitra sy ireo masitsivana toy ny kamboty mpianatra mendrika sy maro samihafa natao tamin'ny fizarana era plus 3 akatsydeo izay hita fa nahitana famboazana andininy fahatelo mangataka izahay ny fangararana eo amin'ny fananganana ny commissionna amin'ny alalan'ny fampidirana ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny trano fonenan'ny mpianatra andininy fahaefatra mangataka ny ministera izahay mba hanafoana ny fanavakavahana sy ny mizana-tsindrinila eo amin'ny fitantanana samy mpianatra sy ny fisitrahana ny tombotsoa samihafa andininy fahadimy mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba handray andraikitra amin'ny fitandronan'ny filaminana mialoha sy mandritra ary aorian'ny fitsinjarana ny trano satria efa nisy zavovoro mikasika io andrasana ho ireto mpianatra ireto izay fanapa-kevitra ny tompona andraikitra manoloana ity fangatahana ity miankina amin'izay no andraisanay fanapa-kevitra hafa raha toka tsy mahafapo-anay ny valiteny avy amin'izy ireo ho any amin'ny faritra isika ato anatiny ity toy ny vaovao manaraka ity misy eo isan'andro ny trangana sy fandriampahalemana any amin'ny faritra Toamasina amin'izao maro ny tsy anasaka lasa mirona amin'ny asa ratsy manampitrotraka ihany koa moa ny faharatsy ny lalam-pirenena faharoa izay manimba tanteraka ny toe-karena sy ny fidiram-bola ny mponina amin'ny andavanandro zanaky ny faritra iray ary no tafaresaka tamin'ny Njavan-Dremahefa sy Andry Rakotomalala androany mirongatra izay tsy izy ny trangana tsy fandriampahalemana any Toamasina any amin'izao fotoana izao misy eo amin'ny endry maro izany ho ny zanaky ny faritra iray tafaresaka taminay androany eo ny vakitrano sy ny alabotra isan-karazany fa ny tena loza dia efa miafara amin'ny fandatsahanaina mihitsy ny zava-misy matetika ny tsify sy ny asa sy ny fitombon'ny mponina ao Toamasina no tena antonindray mampirongatra izany hoy ity zanaky ny faritra iray ity tema tanàna lehibe faharoan'ny Toamasina dia maro ny olona zay tonga Toamasina manantena ahita asa ary mieritreritra ihany koa fa tamatavy amin'ny maha grande village sy ma ville portière azy dia manambola nefa tonga any le olona dia tsy arakaraka ny zavatra zay everiny olona no misy nefa amin'ny fomba fiteny hoe ny kibo tsy mba lamosina dia misy ihany ny foarampefy vokotry n'ilay faneren'ny kibo zay dia lasa misy fanafiana misy ny alabotsy isan-karazany rehefa tsy misy ny asa tsy manana vola ny olona dia miamahantra ny olona nefa tsy zakany filana zay ka rehefa tsy zakany filana zay mivezivezy ny fanahy araka ny fomba fiteny dia manao zay tsy vahevitra dia miteraka fikorontanana ara-sosialy sy ara-ekonomika akoatra izay antony mampirongatra ny tsy fandriampahalemana any amin'iny faritry Toamasina iny ihany koa ny fampitehan'ny lalam-pirenena faharoa ho ihany ny fanazavany ny RND moa zany amin'ny mahatontsika hoe lala anankiray zay mampitohy ny avokavoko Madagasikara amin'ny renivohitra dia io izy famezivezen'ny camion ngeza be mitondra ny conteneur isan-karazany io nefa tsy arakaraka zay ihany koa moa ny fagnanaovana ny entretien na ny fanamboarana dia izy io tapaka lalana tokony andeha atao anatin'ny fitoorana valola amin'izao fotoana fa mety efana amin'ny 5 ora na 10 ora zay vao vita tonga eto Antananarivo dia misy fiantraikany be dia be mihitsy io ara-ekonomika ary misy fiantraikany be dia be ihany koa amin'ilay resaka hoe
amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy any amin'ny faritry Tomasina ihany fa maro amin'ireo faritra eto Madagasikara no mizaka ny vokatra izay tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara izay. Tsy hita taratra lohatreto izay tena asa ny mpitandro filaminana amin'ny gorana izany. Karazana zava-mahadomelona mariroana milanja 7 kilao eo no tratra ny mpiasan'ny faditsiranana tany Nosy Be omaly. Ny afo natao anatina entana mpandeha teratany Tanzania avy nandeha fiaramanidiny Ethiopian Airlines mampitohy ny Addis Abeba sy Nosy Be. Nogazana avy hatrany ilay rongony tratra ary no tanana vonjimaika nanaovana fanadihadiana kosa ilay nitondra azy. Tsy aivina fa andro vitsilasa izay nisy karazana rongony mahery vaika ihany koa tratra tao amin'ny seranam-piaramanidiny Nosy Be izay nafenina tao anatina kojakoja-piarakodia. Ho tanteraina ny 12 hatramin'ny 14 ny volana Mehoavy izao ny azakazaka UTOP andiany 14 manomboka amin'ny zaza 9 taona no afaka mandray anjara amin'ity fifaninanana ity ary mpiazakazaka miisa 2 mahery no andrasana andray anjara amin'ity taona 13 ity. Fanadihadiny Onjalalaina Ranaivo Manana sy Andra Kotomalala. Miditra amin'ny andiany fa 14 ny fifaninanana azakazaka UTOP Trail amin'ity taona 13 ity. Karazana azakazaka misy 7 natao mandritra izany ka mahatratra 40 kilometatra ny azakazaka lavitra indrindra ary 4 kilometatra kosa no akaiky indrindra izay natokana ho an'ny zaza 9 taona no miakatra. Nisy ny fanavaozana natao tamin'ity andiany fa 14 ity indrindra ny teo amin'ny lafiny fiarovana ny aim-pandray anjara. Fanatanjahantena anisany mitondra vokatsoa maro amin'ny fahasalamana ny azakazaka ary afaka mandray anjara amin'izany avokoa ny olon-drehetra. Mpiazakazaka malagasy sy teratany vahiny miisa 2 mahery no andray anjara amin'ny UTOP andiany fa 14 ity. Azakazaka rehetra fanatanjahantena dia mikolokolo vatana. Mahatsara ny ultra trail dia any anaty tendrombohitra. Izany hoe mahita tontolo iainana, mahita rivotra madio ary koa tsy miazakazaka foana fa rehefa ny fiakarana zany nao dia mandeha tongotra dia rehefa fidinana nao mety miazakazaka rehefa mahitsy dia miazakazaka dikan'izany zany tsy miakatra ambony be akory ny fitepon'ny fo dikan'izany zany manatsara ny ataontsika hoe ny toe-pahasalamany tsirairay ary afaka manao daholo hatramin'ny zaza ka hatramin'ny ataontsika hoe ny zokiolona dia afaka manao daholo. Taranja anisan'ny mampiavaka ny atleta malagasy indrindra eo amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ny azakazaka anisan'ny miandrandra tapakila andraisana anjara amin'ny fifaninanana fiadiana ny amboaran'ny Afrika ho an'ny latsaky ny 12 taona sy ny latsaky ny 20 taona ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ity taranja ity. Lehilahy 2 ary vehivavy 2 no fantenana isoltenan'i Madagasikara amin'ireo toerana 4 no edina amin'izany ka ny sabotsy izao ny anatanterahana amin'ny fantsanana ho an'ireo atleta malagasy. Eo amin'ny vavany maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nampiakatra ny karama farany ambany hatramin'ny 900 Espagne izay niatra nanomboka ny voalohan'ny volana janoary teo nahatratra 770 araka izany ny fiakarana karama tany an-toerana tao anatin'ny 5 taona hoy ny tompona andraikitra ary nahazo fankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Fanadihadiany Ravirazafy Mahenina sy Manora Andriamalala. Tsy misy andrasandraso rehefa samy manaiky ireo antanatohatra samihafa miatra avy hatrany fampiakarana ny karama farany ambany any Espagne. 700 euro isam-bolana no karama farany ambany indrindra napetraka mandritra ny 14 volana na 920 euro kosa mandritra ny 12 volana. Fifampiresana tamin'ireo syndikat ny mpiasa no nahafahana nametraka ny fiakarakarama ho 800 an'ity taona ity ny volana janoary lasa teo kosa no efa ampiarina amin'ny karama izany. Tanjona voalohany ny tompony andraikitra ny fehezana ny fiakarany vidim-piainana iadina ihany koa mifantatra ny mpiasa ary isiny fitovian-joy eo amin'ny rehetra na izany aza nandarina nohitra ny fanapahan-kevitra 900 noho ny 400 ny confédération ny mpandrarao i Espagne. Tampoka loatra ny fampiakarana ho an'ireo orinasa madinika sy ny tatsa raha ny nambaran'izy ireo. Ny fandaharana ahoana marina ny fandaharana Global News ary ny fandaharana Sahila zao arahiny horonan-tsary enfin seul no arahinao rehefa avy ao ary ny fampalalambavao. Manomboka rapitso Asinandriamalala indray no tondra amintsika ny fampalalambavao fantena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.